faly miarabantsika izay manaraka an'izao fandahara an'izao indray izay mbola ny pasteur Mahery Razafin-Dralamba Otrany no miditra ao tokantranonao androany mitondra an'izao fahasoavana izao. Manana vaovao malaza tsika dia niady ny Iran sy Israel izay vaovao malaza amin'izao fotoana izao tokoa. Vaovao izay atahorantsika hididirana ny amin'ny ady lehibe fahatelo izay efa niresahantsika teto foana hatramin'izay. Dia tsy vitany hoe ady lehibe fahatelo fotsiny fa mety ho tonga hatrany amin'ny adiny miara-Magedona mihitsy izay nianarantsika tany aloha tany ihany koa izany. Tao aloha vakintsika ara ny faminanian'ny Baiboly momba an'ilay ady lehibe fahatelo. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny Apokalipsy 7:7 no misy azy. Fa ao ny anjely efatra izay mifatotra any Eufrata-hony lehibe dia nivahana ny anjely efatra izay voahomana ao amin'ny ora sy ny andro sy volana ary ny taona ahafaty ny hampahatelin'ny olona. Arak'izany dia trompetra fahaenina no misy an'izany ady lehibe fahatelo izany ao anatin'ny Baiboly. Izany hoe trompetra alohan'ny trompetra fahafito izany izay viavian'i Jesosy Kristy. Trompetra fahafito tsy inona Jesosy Kristy no tonga. Tsy mifanalavitra ny trompetra fahaenina sy ny trompetra fahafito satria Apokalipsy 7 ny trompetra fahaenina dia Apokalipsy 10 ny fahoriana lehibe izay eo amin'ny 3 taona sy tapany mahery kely eo, ary Apokalipsy 12 kosa Jesosy Kristy no tonga. Efa naneno daholo ny trompetra 5 voalohany efa nianarantsika teto izany, fa miandry io trompetra fahaenina io tsika izao ary io tena manangasanga io izy. Milaza io faminaniana io fa rehefa maneno io trompetra fahaenina io dia isy anjely efatra hovahana ao amin'ny on'ny Eufrata na ao Moyen-Orient izany on'ny Eufrata izany. Ireo soavaly lazainy hovahana ao amin'ny on'ny Eufrata ireo dia ilay soavaly eo amin'ny Apokalipsy 7 izay ao amin'ny tomboka se nianarantsika tany aloha tany izany hoe ny soavaly fotsy dia ny Union Européenne na ataontsika koa hoe ny Saint Empire Romain amin'ny endriny vaovao. Ny soavaly mena hotsika dia ny communiste, ny Rosianina sy ny Sinoa, ny Corée du Nord. Hitantsika fa ny loko mena ny tena mampiavaka azy ireo, ary ny soavaly mainty dia ny kapitalista, costard mainty. Izay no mampiavaka ny kapitalisma izay ny Amerikanina ho isika tamin'izany. Ary ny soavaly atsatra na loko maitso izy amin'ny teny Grika, soavaly maitso, dia ireo terroriste ao Moyen-Orient izay ao ambadiky ny Iran rehetrarehetra ireo, Hamas, Gaza, Hamas ao Gaza, Houthi ao Yemen, ny Hezbollah ao Liban sy ireo le groupe terroriste rehetra miaraka aminy ao. Araka io soratra masina io izany dia hisy ady epoka ao amin'ny on'ny Eufrata iny ny Baiboly teo ka ireo entité efatra lehibe izay nitany saintsika teo ireo dia ny Amerikanina, ny Union Européenne, na ny tandrefana izany, ny communiste, na ny soavaly mena izany, Rosianina sy ny Sinoa itsika na sy ny Corée du Nord, ireo no ahatonga ny ady ahafaty ny hampahatelin'ny olona eto ambonin'ny tany. Dia tena izay tokoa no mitranga ankehitriny. Rehefa nijerena daholo moa dika teny lazain'ny Baiboly amin'ny hoe ny hampahatelin'ny olona dia tsy hoe hampahatelin'ny Afrika akory na hampahatelin'ny Moyen-Orient na hampahatelina continent anankiray ny resahany io, fa rehefa tena nijerena daholo ny dika teny rehetra dia tena hampahatelin'ny monde na hampahatelin'ny izao tontolo izao mihitsy. Ny tiany lazaina izany hoe raha 20 miliara izany nisy antsika amin'izao fotoana izao dia 2,6 miliara no lazain'ny Baiboly fa ho faty amin'io ady io. Fohy dia fohy ny fahatanterahany ady satria milaza ny teny hoe amin'ny ora sy andro sy volana ary taona no hitrangana izany. Milaza ora ray amin'ny daty voatondro io izany satria no hoe andro sy volana ary taona dia daty jour, mois, année milaza daty izany. Amin'ny ora anankiray izany amin'ny daty izay tsy fantatra hoe roviana le izy, fa Andriamanitra ihany no mahalala azy, dia hipoaka izany ady izany ary ahafaty ny hampahatelin'ny olona eto ambonin'ny tany. Tsy misy afa-tsy ady nucléaire ny havita an'izany. Olona betsaka ao anatiny ataontsika hoe ora vitsy moa izany, ary rehefa vakiana tokoa ny filazan'ny Jaona azy ao amin'ny 9/20 sy ny 7/20 dia miresaka bomba nucléaire izy. Izao no vaky ny teny ao hoe ary ireo loza telo ireo dia ny afo sy ny setroka ary ny solofara izay nivoaka avy tamin'ny vavany no nahafaty ny hampahatelin'ny olona, fa ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany sy ny rambony.
fanirambony de tahaka ny menarana sady manando ka ireny no entiny mampahory. Hitanao fa miresaka zavatra tahaka ny menarana mamoaka setroka solofara eo amin'ny vavany sy eo amin'ny rambony ny apôstôly Jaune eto, ka tsy tahaka izany tokoa ve no missile nucléaire, menarana mamoaka setroka sy solofara ao amin'ny Union Eufrate zany no pitika fa tonga an'izany ady zany ary ady nucléaire izy ity. Tsy miandry intsony tsika hoe roviny zany ady zany no hitranga fa raha ny fijery an'ity adiny Israel sy Iran ty de tena makanto sika amin'io satria miendrika nucléaire ny ady ary mandray anjara ao anatin'io ady hitranga io daholo ireo entité efatra lehibe zay lazaina tamintsika teo reo. Ny zava-misy ao raha fitiantsika vetivety de nanamboatra fitaovam-piadiana nucléaire efatra any amin'ny hatramin'ny ela tany ny iranianina, ka nisy fanarahana tamin'izany natao fanarahana iraisam-pirenena tamin'ny 2014 mikasika ny fampiasan'ny uranium mba tsy ampiasainy amin'ny fitaovam-piadiana nucléaire zany fa hijanona hatreo amin'ny fampiasana hoe ahazo angovo mahasoa ny firenena ihany fotsiny, angovo amin'ny herinaratra ohatra. De nanomboka nahita nefa ny Amerikanina sy ny Israelianina rehefa nandinika ny zavatra nataon'ny Iranianina fa manomboka tsy mandeha amin'izany intsony izy fa mandeha makany amin'ilay fanaovana fitaovam-piadiana. De nanomboka ny ravan'ny Amerikanina zany fanarahana zany tamin'ny andron'ny filoha Donald Trump teo aloha ary nanao fahirano ny Iran izy niaraka tamin'izany. Tao anatin'izany keo Israel nanao an'izany. Rehefa hitan'ny sinoa fa tena nanao fahirano ny Iranianina ny Amerikanina zay sinoa moa de mpifaninana amin'ny Amerikanina amin'ny ara-toekarena mihitsy sy ny ara-teknôlôjia de niditra tao ambadika nakahako lafin'ny Iran tao ny sinoa nanampy azy noho ny fahirano zay nataon'ny Amerikanina. Nanampy azy teo amin'ny ara-pitaovam-piadiana izy, nanampy azy teo amin'ny ara-toekarena mihitsy azy. De toy izany keo ny Rosianina nanao an'izany. Efa ela ny Rosianina sy Iran no lasa mpiara miombonantoka eo amin'ny lafin'ny ara-toekarena sy ara-tafika mihitsy ary ara-pitaovam-piadiana. Zay vola be azon'ny Iran tamin'ny fifanakalozana ara-barotra nataony tamin'ny Rusia sy Sinoa teo de satria ny Iranianina de tena anisan'ny lohany amin'ny famokarana solika de nentiny ampitomboana ny famokarana uranium avokoa mba hatongavany amin'ny tanjona ahavitana an'ilay bomba nucléaire. Hatry ny elatra any amin'ny 2 sy 4 arivo ka hatramin'ny 3 sy 4 arivo nananganany Iran tobo nucléaire zay nanomboka ny ariary teo ny sehatra tamin'ny raisam-pirenena nahitany rehetra hoe misy zavatra tsy milamina nataon'ny Iranianina ato. Nanomboka tamin'izany de efa nisy fandrahonana nataony tamin'ny Israel hoe raha vao mavita bomba nucléaire ao zay de Israel no reine de la carte voalohany. Nanomboka tamin'ny taona 20 sy 4 arivo ary de tena nefaingana ny famokaran'ny Iran nucléaire. Ankehitriny de tena mbola tsy atao hoe manana bomba nucléaire izy aloha fa saingy afaka manamboatra kosa tena ao anatin'ny fotoana fohy de fohy raha ny famokarana ny uranium atony no jerevana. Manoloana an'izany de tsy manaiky ny ananan'ny Iran fitaovam-piadiana nucléaire mihitsy ny Amerikanina ary indrindrindrindra Israel. Nanomboka nanelanelana aloha ny filoha Amerikanina Donald Trump mba anaiky hanao fanarahany Iran ka ampiena ny famokaran'ny uranium mba tsy hananany n'izany bomba nucléaire zany. Nanao fanelanelanana maro ny filoha Trump fa mandraka androany aloha de tsy manaiky mihitsy Iran ampiena n'izany famokarany uranium zany fa de miziriziry ho tonga amin'izany famokarana zany ihany izy mba hanana fitaovam-piadiana nucléaire. Tonga amin'ny fotoana tena afaka manamboatra fitaovam-piadiana nucléaire ao anatin'ny fotoana fohy de fohy ho izy tsika. Ka de tsy nanaiky intsony Israel fa ny an'ny Israel nataony tonga aloha ny fandarovana bomba. Tamin'ny 17 ny volana Jona teo 5 sy 4 arivo de nodarofan'ny Israel bomba tokoa ny tobo nucléaire maromaro iranianina. Raikitra nanomboka teo ny ady ny fampidaroka missile ny rotota ary betsaka ny fampitenana teo amin'ny andanina teo amin'ny akilany. Betsaka ny tanan-dehibe ohatra tena potika ho Israel anisan'izany Tel Aviv. Mbola tsy tena potika tanteraka ireo tobo nidarofan'ny Israel ireo nefa satria tena voary mafy ny sasany amin'ireo tobo ireo. Any ambanin'ny tany any amin'ny 20 ka hatrany amin'ny 50 metatra any no misy ny famokarana nucléaire ataony ary tena blindé mihitsy ny mandrakotra azy manodidina de tsy maintsy fitaovam-piadiana manokana de manokana vao afaka hanapotika azy.
ary ny amerikanina ihany aloha hatreto sy ny rosianina ny tena manana n'izany fitaovam-piadiana zany. De nangataka tamin'ny amerikanina mazava ho azy Israel mba hidaroka bomba an'ireo tobo nucléaire blindé reo. Hatramin'ny nanaovana an'ity fampianarana ity aloha de mbola miezaka miala nenina hatrany ny filoha Donald Trump mba anaiky hanao fanarahana Iran, fa hatreto de miziriziry amin'ny heviny Iran. Mampisafidy any Iran ny amerikanina amin'izao fotoana izao hoe hiditra amin'izay ady fandarofana bomba mahery vaika izay ve ny amerikanina sa anaiky hanao an'le fanarahana Iran ampiena ny famokarany uranium ka tsy ho tonga amin'izany famokarana bomba nucléaire zany. Ny AIEA de tena manamafy fa raha ny uranium izay ananany Iran de efa tena afaka manana bomba nucléaire izy amin'izao ary vetivety hoy itsika teo de efa mahavita an'izany izy. Inona moa le AIEA? Ny AIEA zany de manana ny siège-ny izy eo a Vienne ao Autriche zay organisation natsangan'ny firenena mikambana io tamin'ny fito amby dimapolo sy sivinjato sy arivo. Ny andraikiny de ny fampiroboroboana amin'ny fampivoarana ny fampiarana sivily amin'ny angovo nucléaire. Zany hoe ny AIEA zany de tompona andraikitra amin'ny fisavana ny fametrahana nucléaire sy ny fanamarinana fa tsy mivilivily ho amin'ny tanjona ara-tafika na ara-pitaovam-piadiana hafa ny nucléaire ataon'ny firenena ray, fa mandeha hoentina anaovana anasoavana ny firenena fa tsy hamonoana olona. Ka ny vaovao farany de nanome ultimatum ny Iran ny filoha Trump nilaza fa omeny herinandro roa Iran anapa-kevitra hiditra amin'ny fanarahana na anaiky ampiena ny uranium tsy ho any amin'ny fitaovam-piadiana nucléaire na hodarofana bomba hiditra amin'izay ady zay. Fa mitazona ny heviny aloha Iran hatramin'izao ary milaza fa tsy manaiky baikibakion'ny amerikanina zany izy amin'izay tiany atao. Mandritra zany fifanarahana sy fanelanelana nataon'ny amerikanina zany de mifampidaroka bomba Israel sy Iran. Manao zay vitany Israel manapotika an'ireo tobo nucléaire ao Iran fa tsy manana fitaovam-piadiana mahapotika azy tanteraka izy hoy tsika teo aloha fa tsy maintsy miangavy amin'ny amerikanina izy ahatanteraka an'izany. Betsaka ny feo mandeha amin'ny filazam-baovao maro izay milaza sy maneho horonan-tsary tsy de tena marina loatra fa manodidina nyity ady ity, ka mila mitandrina amin'ny filazam-baovao mivoaka mba tena vaovao maro-potitra mihitsy ny lazaina. Ny iranianina mamoaka vaovao tsy marina indraindray mampitombo ny fahampitehana misy eo amin'ny Israel kanefa tsy marina le vaovao fa tiany anehoana fotsiny fa mahery izy no Israel. De ohatran'izay koa ny vaovao avy amin'ny tandrefana koa etsekila ny mampitombo ny fahavoazan'ny Iran satria ao ambadika Israel ny tandrefana ka te hampiseho ny heriny izy. Noho izany de mila mitandrina tsika ny loharanom-baovao zay mandeha. Tsy asa mora noho izany ny mitrandraka vaovao mba tena ilazana marina ny zava-misy ao anatin'ity ady ity. Mety ho fantatrao ary ve ny tranga raha midaroka bomba ny tobo nucléaire iranianina io tokoa ny amerikanina. Ny tonga de azo antoka aloha de raha mitranga zany de afara amin'ny ady nucléaire lehibe zany. Efa nanao fandrahonana ny rosianina tamin'ny filoha Trump mba tsy hiditra hanao an'io daroka bomba io izy fa hijanona nelanelana fotsiny. Russie koa moa de manelanelana hatreto aloha fa manelanelana zay hoy izy hatreto fa raha vao miditra amin'io ny amerikanina de tsy anaiky ny fandarofana bomba ataon'ny amerikanina amin'ny Iran izy fa tsy maintsy hiditra omba ny Iran ao ambadika tsy misy fepetra. De toy izany koa ny sinoa manaraka ao ambadiky ny Iran izy raha vao miditra amin'ny fandarofana bomba io Russie. De zany ny antony ahitsika hoe hiditra ady amin'ny firenena samy lehibe ity ady ity raha vao raikitra ny fandarofana bomba ataon'ny amerikanina. Ka ny tena vaovao farany de zao, sokafo tsara ny sofim-panahinao fa voalina tamin'ny faha 1 Jona 2024 tamin'ny ifoha alahady teo de tena nidarofan'ny amerikanina bomba tokoa ireo tobo nucléaire anankitelo tao a Fordo, tao a Natanz ary tao a Ispahan. Samy tobo nucléaire iranianina daholo ireo arak'le nilazaintsika teo aloha hoe tsy manana fitaovam-piadiana anapitehana azy ny israelianina fa mitalao tamin'ny amerikanina izy. Ka de zao nataon'ny amerikanina zao izany fandarofana izany. De tena potika tanteraka ireo tobo ireo. Marteau de minuit moa
no nataony zareo anarany zany opération fandarovana bomba izay nataon'ny Amerikanina zany. Nanao fanambarana ny filoha Trump avy eo, izay hitantsika amin'ny sary eto fa tena naomby tanteraka izany opération fandarovana bomba izany. Inona amin'izay ary no tena mety ho toy anio ianao? Manara-masontsika izany izao. Inona no hitranga? Satria samy nakan-kolafina daholo ireo firenena matanjaka rehetra tao aorianan'izany fandarovana izany. Ny Rosia tonga dia naka ny ankolafiny Iran, tahaka izany ihany koa ny Sinoa sy ny Corée du Nord. Dia ho hitantsika eo moa ny toyany fa tena mafana dia mafana ny toedrarà. Atahorana ho ady lehibe fahatelo noho izany ny toyany, araka ny voalazan'ny Baiboly teo, satria ireo firenena matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany no mety hifanandrina ao ambadika Israely sy Iran ao. Ny tena lazaina dia atahorana tsy hijanona eo amin'ny adiny Iran sy Israely intsony ny ady fa hitatra mety mondial mihitsy, satria koa efa maro ireo fifandonana eo amin'ny firenena sasany toa ny fifandonana eo amin'ny Rosia sy Ukraine izay efa mitarika koa makany amin'ny adiny Rosia sy ny Union Européenne miaraka amin'ny OTAN izany, satria ao ambadiky ny Ukraine ny OTAN sy ny Union Européenne. Raha ny akolafin'ny Israely aloha dia efa niresahantsika teto foana fa ity fiarahan'ny Israely sy Amerikanina ity dia tsy hatreo amin'ny constitution-ny Amerikanina fotsiny, satria voarakitra ao zany na iza filoha Amerikanina mitondra eo dia tsy maintsy miaro ny Israely izy, na dia tsy dia mahazoazo ny Israely ary, satria ao anatin'ny constitution-ny Amerikanina mihitsy ny fiarovana ny Israely. Ary tsy izany ihany fa voasoratra ao anatin'ny Baiboly koa izany. Voasoratra ao anatin'ny Baibolitsika ny hoe ny Amerikanina ho isika dia tany amin'ny lesona tany aloha tany dia elatra voromahery ny lazan'ny Baiboly azy. Ao amin'ny Daniela 7:4 ary ilay vehivavy mitafy masoandro ao amin'ny Apokalipsy 12 dia milaza firenena Israely. Dia hoy ny teny ao amin'ny 4:4 ao amin'ny Apokalipsy 12 io hoe ilay vehivavy nomena ny elatra roan'ny voromahery lehibe andinany ho any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitezana azy fetrandro iray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Milaza ny fiarovan'ny Amerikanina elatra voromahery any Israely zany, Israely ilay vehivavy, ao anatin'ny fahoriana lehibe io fotoana io, satria ny teny hoe fetrandro iray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro lazain'ny Baiboly eto dia fahoriana lehibe izay 3 taona sy tapany alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy. Ka momba ny Israely foana ny Amerikanina hatr'izay ka hatramin'izao manoloana ny ady misy nataon'ny Israely rehetra. Manana ny mpomba azy koa Israely sy ny Amerikanina ao amin'ny oniny Eufrate io, ao ny Arabia Saodita, ny Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Koweït, akolafiny miaraka aminy ao zany. Dia raha mijery ny ao ambadiky ny Iran ndray kosa tsika dia efa nitenenintsika teo moa ny Rosianina sy ny Sinoa, miaraka aminy ao koa ny Corée du Nord, ao koa ireo firenena manodidina ny oniny Eufrate io ihany, tahaka ny Irak, Syrie, Liban, Yémen, ny vondrona politika sy gouvernement tatoanan'ny Iran tahaka ny Hezbollah sy ny Shiita ao a Liban, dia ao koa ny mpanohana ny Houthis ao a Yémen, misy ny Shiita ao Irak, ao Syrie sy ny Qatar sy ny sisa dia mpomba ny Iran daholo ireny. Ka manara-masy akaiky izany tsika izao ny tena mety ho toyany, satria tsy ny ady lehibe fahatelo ihany no mety efa rahan'ity ady ity fa mitarika ihany koa ny adin'ny Armagedona. Fandraisantsika tany aloha ihany koa izany, satria ny adin'ny Armagedona dia haritra 7 taona ho isika. Rehefa manomboka izy dia hatrany amin'ny 7 taona hatramin'ny fiavian'i Jesosy Kristy vao mijanona. Ny faharetany araka ny Ezekiela 7:30 andininy 7 hoe hitaina ny fitaovam-piadiana mandritra ny 7 taona Israely. Samy hafa mihitsy ny adin'ny Armagedona sy ny adin'ny ady lehibe fahatelo, satria betsaka ny manafangaro azy ireo. Ny ady lehibe fahatelo dia efa nilazaintsika teo fa fotoana fohy dia fohy, ady nucléaire io, ady lehibe io, ady fifandonana eo amin'ny firenena lehibe isan-karazany eto ambonin'ny tany. Fa ny adin'ny Armagedona kosa dia ady fanaovan'ny miaramila any firenena rehetra eran'izao tontolo izao izay tambatra hanafika ny Israely ho isika teo ary ho faranan'i Jesosy Kristy amin'ny fiaviany be voninahitra izany adin'ny Armagedona izany. Hivoaka izy ka hamely ireo miaramila ireo izay manafika ny Israely ireo ao Armagedona, izay saha lehibe atao hoe sahan'ny Megidon zany
zany Aramageddon zany. Nahoana no mety hoe anafika ny Israela ny miaramila rehetra amin'ny firenena amin'izao tontolo izao? Eo aloha voalohany indrindra manoloana ny ady misy eo amin'ny Hamas Palestiniana sy Israela dia tena feno kapoaka ny firenena maro amin'ny ataon'ny Israela amin'ireo zaza amam-behivavy ao Gaza satria tena manao génocide hoy ny filazan'ny ONU azy sy ny firenena rehetra. Zay no hanamelohan'ny firenena mikambana mihitsy sy ireo firenena maro mpikambana any Israela hoe manao génocide. Eo koa faharoa ny tiadin'ny Israela sy Iran resahantsika teo ty zay hanamelohan'ny firenena maro ny Israela dia mahatonga ny firenena rehetra tena mankahala ny Israela zany satria betsaka milaza fa tsy tokony hikitikitika ny tobo nukleaire eo mihitsy Israela. Kanefa izy dia matahotra ny hamelezan'ny Iran azy dia zay no mahatonga azy hoe ny ainaina ataonay tonga aloha. Ny antony lehibe fahatelo mbola mety hoe anafiana ny Israela hoe ny firenena rehetra anafika ny Israela dia satria manomboka mankahala ny Israela ny firenena maro amin'izao ary rehefa voasoratra 2 taona lasa ihany koa zany ao anatin'ny Baiboly, voasoratra mihitsy satria acteur manatanteraka ny voasoratra ao amin'ny Baiboly daholy ny firenena rehetra amin'izao fotoana izao amin'ny fifandonana rehetra misy. Ndao azavaintsika aminao misy aloha zany mba ho azonao tsara ny tantara misy ankehitriny mba azahoanao tsara fa andro farany tokotsika izao ary makany ny fiavian'i Jesosy Kristy zay mila fantatsika satria manatanteraka zay voalaza ao anatin'ny Baiboly zany rehetra zany. Mila azontsika tsara ty antony fahatelo ty satria mila fantatsika fa tsy maintsy tanteraka ny Baiboly ary tsy maintsy tonga Jesosy Kristy. Tsy maintsy ho faranany amin'ny fiaviany be voninahitra ny tantara na inotsika na tsy ino. Andriamanitra ry havana no mpanoratra ny ao anatin'ny Baiboly rehetra ary ny olona dia acteur manatanteraka an'izany daholy ny olona sy ny firenena rehetra satria tsy maintsy tanteraka zany soratra zany. Misintona ny sainao indray andro any hoe acteur manatanteraka inona tokoa tsika. Tsy maintsy hiady amin'ny firenena rehetra manodidina aloha Israela ka dia andevina n'ireo firenena manodidina azy ireo izy satria zay aloha ny voasoratra momba ny Israela. Voasoratra efa 2 taona melohan'ny Baiboly zany ka dia io mitranga io izy. Ao amin'ny Zakaria 2:9 no misy an'izany teny zany. Zao no vakiny hoe amin'izany andro zany ireo lohany amin'ny fireneny Joda dia ataoko taka ny fatana mirehatra eny amin'ny hazo sy taka ny fanilo mirehatra eny amin'ny amboara ka andevina ny firenena rehetra manodidina amin'ny hakavanana sy ny hakavia izy. Hitanao fa milaza ny Baiboly eto fa anatanteraka an'izany Israela. Tanteraka ao Gaza io teny io. Midaroka bomba tao Gaza Israela dia io potika tanteraka io Gaza. Midaroka bomba ao Liban ihany koa izy, tao a Syrie, tao a Yemen, dia io mbola midaroka bomba ao Iran io indray amin'izao fotoana izao. Dia hoy ny andinin'ny fahatelo hoe ary amin'izany andro zany Jerosalema dia ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra ka haratra dia haratra zay rehetra mivesatra azy ary ho tafangona mely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Hitanao tena ataon'Andriamanitra vato mavesatra ho an'izay manodidina azy mihitsy ho an'izay miaraka aminy koa azy Israela satria ny tena marina koa dia ny Amerikanina aza zay miaraka amin'ny Israela dia tena mahatsapa an'izany teny hoe maratra dia maratra zany miaraka amin'ny Israela satria tsy maintsy hiditra amin'ity ady ity izy noho ny ataon'ny Israela. Dia hoy ny toy ihany teny teo hoe ary ho tafangona hamely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Zany anie zao no mitranga ny resaka ao amin'ny fivorian'ny ONU amin'izao fotoana izao dia tsy misy tsony fomba fitenenana hoe mandidy an'i Israela mba hampitsahatra ny ady. Tsy zany tsony zao ny fomba fiteny amin'ny fivoriana famahana olana ao satria efa samy mahalala fa tsy mihaino an'izany Israela. Fa ny resaka mandeha zao dia ny hoe inona no atao amin'ny Israela mba hitsahara ny ady dia efa manangasanga apotran'ny mpizaika ao anatin'ny fivoriana matetika ny résolution 2334 zay famahana olana efa tamin'ny 1924 zany nanamelohana ny Israela hoe tsy ara-dalàna ny fizakan'ny tany sy ny fomba fakan'ny tany rehetra manodidina tao Jerosalema sy ao amin'ny Cisjordanie satria manjanaka ny Palestiniana ao Cisjordanie izy. Ka ny famahana olana raisina tamin'izany dia hoe tsy maintsy ho tafihan'ny Israela raha mbola manohy an'io. Efa tamin'ny 1924 zany famahana olana zany no efa nitranga.
ka efa tonga amin'ny kapoaka feno ia zao ny firenena manodidina ny Israela sy ny mpikambana rehetra ao amin'ny ONU dia azo antoka fa mandeha miditra makany tsika io zao. Hoy ny Baiboly teo hoe arota fango namely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Dia hoy ny andinin'ny 19 avy eo hoe amin'izany andro zany dia ho arovan'i Jehova ny mponina ny Jerosalema. Ninonina ry havana tsy fitiavan'ny olona ny Israela dia voalaza eto fa ho arovan'i Jehova ny mponina ao Jerosalema. Efa nohazavaintsika teo fa ny Amerikanina dia miaro foana ny Israela. Zany hoe ny fomba fiarovan'i Jehova azy dia ny firenena matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany no asain'i Jehova miaro ny Israela dia amin'ny andro farany. Amin'ny mahady azy anefa dia tsy vitsy amin'ny Israela no faty ao amin'ny hoady io ary efa hita manomboka zany ankehitriny. Raha mitohy eo amin'ny Zakaria 3:12 tsika amin'ny resaka ny hoady io dia zao ny teny hoe amin'ny tany rehetra hoy Jehova ny andro tokony Israela io dia ho aringana ho faty ao fa ny apahatelo ny sisa no avela ao kosa. Amin'ny tany rehetra ny Israela iny zany sy ny hoainao rehetra iny dia ho ringana ihany ny andro tokony satria tsy mora zany hoe firenena matanjaka maro zany no hiady amin'ny Israela izay firenena kely io. Ka eo mihitsy tsika zao satria efa hitatsika fa tena ravan'ny misila ny tanàna lehibe maro Israela ankehitriny anisan'izany Tel Aviv. Mbola maro ny lalana sarotra alehan'ny Israela satria maro ny mbola azo azy. Ny andro tokony zany ho ringanao dia ny apahatelo ny sisa niditra amin'ny 7 taona farany dia ny fahoriana lehibe ary efa tena akatoko zany 7 taona farany zany tsika. Fiandohan'ny fahoriana moa ny fidirana amin'ny ady lehibe fahatelo izay ho resahantsika rehefa avy eo fa ny 3 taona sy tapany farany tena fahoriana lehibe. Ka ny tanjon'ireo firenena maro miady amin'ny Israela ireo dia ny Ireas de la carte mihitsy. Ny filazan'ny Baiboly azy koa dia zany mihitsy ao amin'ny Apokalipsy 12:15 manao hoe ary ilay mena rana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika anaraka ny rahavehivavy mba hondaosiny rika izy. Le rahavehivavy moa eto dia Israela ary ilay mena rana dia le endrika mampiasa an'ireo ilay terrorista manodidin'ireo mba hondaosiny rika Israela zany hoe tsy ho eo amin'ny karta tsony fa ho rayé de la carte ny tena dikany. Zay ny dikany hoe hondaosiny rika. Fa tsy ho rayé de la carte velively Israela satria hoy ny teny novakintsika tany aloha teo tao amin'ilay Zakaria 12:12 dia ao amin'ny andinin'ny 9 tapany 2 milaza hoe ary Jerosalema mbola iorona amin'ny fitoerany ihany dia any Jerosalema. Ny sisa velona amin'ny Israela zany dia hiditra amin'ny fahoriana lehibe satria io ady lehibe io nitohatra ho sisitsika hidirana amin'ny fahoriana lehibe. Zakaria 3:17 moa dia milaza hoe hoentiko miditra amin'ny afo ny apahatelony ary arendrika toy ny fandrindrika volafotsy izy ary izahako toetra toy ny fizaha toetra ny volamena izy iantso ny anarako izy ary zaho hamaly azy izaho hanao hoe oloko izy ary izy hanao hoe Jehova no Andriamanitro. Araka io teny io dia hiditra amin'ny fahoriana be ny apahatelony sisa velona amin'ny Israela ary rehefa tonga Jesosy Kristy dia mbola hitodika amin'ireo izy ka hampiditra an'ireo amin'ny fanjakana rivo-taona. Zay no hevitry ilay teny teo hoe izaho hanao hoe oloko izy ary izy hanao hoe Jehova ny Andriamanitro. Tena hafa mihitsy ny fitantanan'i Jehova ny Israela. Ho avy ny fotoana tena voatosika tanteraka Israela ny amin'ny adin'ny Aramagedona izay niresahantsika teo any amin'ny famaranany any satria tsy moramora zany hoe firenena kely io no firenena matanjaka rehetra eto ambonin'ny tany hiady aminy. Ho verevitra izy satria ho lany daholo ny fitaovam-piadiana, fahavalo manodidina manao tovy tany dia eo ny eritreritra ny Israely hoe eto angamsika no resy, eto angamsika no tena ho rayé de la carte tokoa amin'izay. Fa reo izay mahay ny Baiboly koa zany ny Israely dia ilaza hoe raha tena marina ny Baiboly dia eto ny Mesia no tonga navitra. Dia zay tokoa no hitranga misokatra ny lanitra ary hita avy any amin'ny elatra avy any Atsinanana ka hatrany andrefana ny fiavian'i Jesosy Kristy. Tanàna tena firenena kely hotsika Israely ary ampafolon'ny 100 velaran-tany eran'izao tontolo izao izy kanefa dia tena mitodika any aminy daholo izao tontolo izao ary mankahala azy. Ao no ivon'ny faminaniana amin'ny Baiboly amin'izao andro faran'izao. Ao no hametrahan'i Jesosy Kristy ny tongony voalohany rehefa tonga eny amin'ny rahona lanitra izy ka hidina ao Aramagedona avy eo
ijoro ho tendrombohitra oliva ho Jerosalema. Zakaria 7:7 sy 7 dia milaza azy manao hoe dia hivoaka Jehova ka iah dia mireny jentilisa ireny tahaka ny fameliny tamin'ny andro fiadiana. Hitantsika amin'izany fa tena iady amin'i Jesosy Kristy ireo le firenena rehetra izay manafika ny Israely ireo. Ary amin'izany andro izany io ny andinin'ny faefatra ny tongony ijoro eo tendrombohitra oliva izay eo atsinanana tandrifin'ny Jerosalema, ary ny tendrombohitra oliva hitresaka eo afovoany atsinanana sy akandrefana ka isy lohasaha lehibe, ary ny atsasaka ny tendrombohitra ifindra ihany avaratra fa ny atsasany kosa ihany atsimo. Amen. Tongava faingana Jesosy. Tena fanantenana ho antsika kristianina izany. Tsy tiany Satana mihitsy tsika raha havana ahafantatra sy ahazo ny zavatra rehetra mitranga amin'ny faminaniana ny fiavian'i Jesosy Kristy io, ary afeniny amintsika mihitsy ny zavatra mitranga rehetra mba hahatonga antsika ho tafalatsaka ao anatin'ny fandrika maro izay apetrany alohan'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy, satria manao izay faraheriny mihitsy Satana amin'ny 3 taona sy tapany farany ao anatin'ny fahoriana lehibe mba tena aminganana ny mpino halavo azy tsy hitsenan'i Jesosy Kristy sy hitona olona betsaka very anaraka azy. Dia misy ao antsika amin'ny maha-kristianina antsika dia mampianatra sy manazava aminao ny ara-baiboly ny zavatra mitranga rehetra mba tsy ho tompotrano miontsika fa eto amin'ity zao tontolo zao ity fa mahalala tokoa ny zava-misy tena mitranga. Efa nianarantsika teto foana ary fa efa tena miditra amin'izany akatoko ny 7 taona farany alohan'ny havian'i Jesosy Kristy zantsika izao, satria ny fanekena fanaova-tsininy fananganana ny tempolo fahatelo aza dia izay lazaintsika koa hoe solution à 2 états, nanganana ny état palestiniana sy ny état juif. Dia efa nisy fivorinana tao tamin'ny herinandro ny 17 ny volana Jona ity ka hatramin'ny 20 ny volana Jona. Fa noho miady mbola tena mandeha aloha dia nangataka fanemorana indray ny fanatanterahana azy. Nalefa ihany le fivoriana fa nangataka indray zareo ahembotra amin'ny Jolay izany fivoriana izany, ary teo moa no nilazana fa atao izay havita azy amin'io. Dia mino aho fa efa tsy ho ela intsony koa izany solution à 2 états izany izay efa nresahantsika teto foana fa hidirantsika amin'ny 7 taona farany alohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ny andro sy ny ora tsy fantatra, tsy misy mahalala hoy Jesosy Kristy, fa ny vanim-potoana kosa dia rehefa mandeza ny fanekena fanaova-tsomi izany dia miditra amin'ny 7 taona farantsika. Dia ny zavatra misy atsika izany izao amin'izao fotoana izao dia miditra ao anatin'izay fiandohan'ny fahoriana izay tsika rehefa mandeha io ady lehibe fahatelo io. Ao amin'ny Mateo 4:20, ao amin'ny andinin'ny 9 moa dia milaza an'izany hoe andre ady sy filazana ady ianareo nefa aza matahotra, fa tsy maintsy tonga aloha izany kanefa tsy mbola tonga ny farany. Ady lehibe fahatelo io tenenin'i Jesosy Kristy io, satria ny manam-pahaizana rehetra sy ny mpandinika rehetra momba ny ady dia efa nilaza mihitsy fa raha vao tonga izany ady lehibe fahatelo izany dia izany ny atao hoe farandro. Izay ny fijerin'ny olona azy. Fa Jesosy Kristy eto milaza tsara mihitsy hoe aza matahotra fa tsy maintsy tonga izany kanefa tsy mbola miaraka amin'izany ny farany. Mbola tsy izany ny farandro hoy Jesosy Kristy, fa ao amin'ny andinin'ny 9 izy miteny hoe izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Fiandohan'ny fahoriana lehibe izany io, fiandohany fotsiny. Dia avy eo ny 3 taona sy tapany farany izay vao tena fahoriana lehibe. Fa fiandohany io satria rehefa handeha tokoa izany fahoriana, izany ady lehibe fahatelo izany dia mazava ho azy fa tena ho chaos tanteraka izao tontolo izao. Ary izay mihitsy moa ny tena tanjon'ny Satana amin'ity ady lehibe fahatelo ity, mba tena ahakaohany izao tontolo izao ahafahany manangana ny fanjakany dia ny fanjakan'ny Antikristy, satria sady tohatra hikaran'ny fanjakan'ny Antikristy izany ady lehibe fahatelo izany. Efa hatramin'ny ela ny ady rehetra teto ambonin'ny tany, na ny ady lehibe voalohany, ady lehibe faharoa, nanao izay ahakaohany izao tontolo izao Satana. Ary aorianan'ny ady dia misy foana ny fampiraisana ny firenena. Efa nisy tamin'izany ny atao hoe société des nations tamin'ny taorianan'ny ady lehibe voalohany, anakambanana ny firenena mba ananganana nyity fanjakana tokany ity fa tsy nahomby izany. Dia nandeha ihany ny ady lehibe faharoa, natsangana indray ny ONU izay tena fikambana ny firenena mihitsy. Ao no eritreretina ananganana an'ity nouvel ordre mondial ity,
fa tsy ahomby indray ny eo an'io aloha fa mbola tonga indray ny ady lehibe fahatelo dia mazava ho azy fa ho hitambatra daholo amin'izay ny firenena aorianan'io hoe ampy izay oka izay ny ady andao tsika hitambatra hanao lamina vaovao izay ny atao hoe nouvel ordre mondial dia hitsangana izany nouvel ordre mondial izany izay fanjakan'ny antikristy telo taona sy tapany farany alohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Io ny fanjakana farany dia tonga Jesosy Kristy avy eo mandravana izany fanjakana izany sy mandrava ny ady rehetra misy dia ametraka fandriampahalemana tena izy amin'izay Jesosy mandritry ny arivo taona. Izy mihitsy no mpanjaka, izy no hitondra n'izao tontolo izao. Izay indray ny fotoanantsika androany satria tapitra sady ny fotoana ho resahantsika amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'i Jesosy ny hoe ahoana ny momba n'ilay solution à deux états satria efa tena eo ihany koa tsika izao tena mifanotona daholo ny zavatra rehetra ry havana satria tena ny faminaninany amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy dia efa tena mifanotona daholo amin'ny mahatombotra ny andro. Ho resahantsika amin'ny manaraka izany dia azavela isanakana anao tsy ahino an'izany samy ho tahian'i Jesosy Kristy tsika rehetra amin'ny manaraka indray.